An'ireo mponin'ny boriborintany faha-enina miaraka amin'ireo mpikambana AFFAMI no nanefa ny adidy fiarovana ny tontolo iainana tamin'ny Fambolen-kazo. Ny faritr'Ankatsaoka kaominina Ambatomirahavavy distrikan'Arivonimamo no nofidian'ny mpikambana manokana tamin'izany. Fanao isan-taona zao etsika zao an'ny AFFAMI na fitombona kosa ny zanakazo nambolena tamin'ity taona ity. Hoy ny solombavambahoakan'ny boriborintany faha-enina no sady filoha mpanorina ny fikambanana. Fa isika miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Potika ny azo noho ny doro-tanety noho ny toetrandro miovaova ary indrindra ihany koa noho ny reny hoe fahaton'ny rivotra izay iainantsika. Misy ihany koa ny mikapa ny ala sy ara-dalàna. Vokatr' izany dia ripaka ny ala. Ka noho izay dia nanapa-kevitra izay ny handray anjara amin'izay fambolen-kazo izay dia ety amin'ny faritra izay fanaovana azy isan-taona nanaovana an'izany. Fa ankoatra ny fambolen-kazo atao eto Ambatomirahavavy androany ity dia ny ONG AFFAMI koa dia mamboly ananambo eo amin'ireo sekolim-panjakana eny am-boriborintany faha-enina Ambomanarina. Izahay mihitsy no naonao ny zanaka ananambo. Ny ananambo izay fantatritsika fa sady fanafody no fahasalamana. Izay no nahatonga anay nifidy ny amboly an'izany. Ary ezahana ny aparitaka izy satria sady be calcium no misy vitamine, misy fer ary fanafody ihany koa ny voany. Dia izay karazany roa izay zany no fambolena ezahan'ny AFFAMI natao amin'ity taom-pambolena-kazo 2024 ity. Tao anatin'ny hetsika ihany koa ny fizarana nofokena mitam-pihavanana ho fanehoana ny firaisan-kinan'ny mpikambana rehetra. Misy ihany koa moa ny fanaraha-maso ny fitombon'ireo zanakazo mandra-pihavin'ny taom-pambolena manaraka indray.